Tsy makasitraka kosa ny lalàna mamaritra ny fizarazarana n'Antananarivo renivohitra ho commune enina ny piasan'ny tanàna n'Antananarivo. Nisy ny hetsika fanoherana sy izay notanteran'izy ireo androany. Ravaka Randriamanalina sy Mamy Rasoanaivo. Nanatanteraka hetsika ho fanoherana ny lalàna mamaritra ny sata manokana vaovao mifeana Antananarivo izay mampizarazarana Antananarivo enina ny piasan'ny commune Antananarivo renivohitra androany araka ny loharam-baovao teo anivon'ny tanàna Antananarivo. Nandritra ny fananganan-tsaina notanterahana androany maraina no nanaovan'izy ireo ny hetsika fanoherana. Ahinin'ireo piasa moa ny fizarazarana azy ireo miparitaka manerana ireo boriboritany enina satria samy anana ny teti-bolany manokana ny commune enina ary ho samy hafa ny fidiram-bola ka iny izy ireo ny sy ny olana eo amin'ny fandaovana ny kiraman'izy ireo. Mipetraka amin'izy ireo ihany koa ny alasa kely abao ny piasa satria ho variana fifaninanana fanamboarana fotodrafitrasa fampandrosoana amin'ny ben'ny tanàna izay fidy amin'ireo commune enina ireo. Angatan'ireo piasa ny tanàna Antananarivo amin'ny lalàna fampiarana ny sata manokana Antananarivo izay andrasana famoahana azy moa ny tokony ametrahana rafitra tokana hitambarany piasa ka ora ihany ny fitantanana azy ireo.